Atsika nde hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandriamanitra ilay nananatsika. Alona atsika nde hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandriamanitra ilay nananatsika. Allo reke, allo zalay, allo fodiasan'andriamanitra, allo babe, allo nine, allo ande hivavake. Allo reke, allo zalay, allo fodiasan'andriamanitra, allo babe, allo nine, allo ande hivavake. Aza mangatakandro laveke, hivavaka, hivavake, ty fiainana mivadibadike, anio notsarindrindra. Andriamanitra ny andanitra, mizahanao, mizahazao, tiany loatra tsika jiaby mba hivavaka minaze. Allo reke, allo zalay, allo fodiasan'andriamanitra, allo babe, allo nine, allo ande hivavake. Uavize, uavize, si bandizeny anao zasorono, milambara hoanao, allo hivavaka mizay, allo hoan'andriamanitra, anaraka ny teniny. Iara hitsangantsika ianao ny vaky teny salamo. Miderahan Jehova metsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsai ny fahagagana rehetra ataony.
atao voreharehanareo ny anara-masina aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira laharana 730. Sika tompoko dia raha saotra hery aja no atolotray anao Andriamanitra tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany no nanomezanao anay an'izao sabata masina izao ho fitsaharana ho anay. Mangataka aminao izahay mba hamelanao ny tsy famendrehanay rehetra nandritra n'iny enemana iny, ary mangataka aminao ihany koa izahay mba hiasan'ny fanainao masina mandritra n'ity sabata ity. Ary raha merina ny lesona ihany koa izay rehefa aveo dia mba hiasa ao anatinay hatrany izany fanainao masina izany ka hitondra famelombelomana ho amin'ny fanahinay nezany lesona izany. Dia mamindrafo aminay, mamelany tsy famendrehanay, fa tonoana sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay zavavaka izany. Amen. Distrika Napangabe lafy dia faly miarabantsika tratran'izao sabata izao. Enganefa soavan'Andriamanitra no omba antsika mandritra n'ity sabata ity, ary ny fanahy masina no anaraka antsika sy taridalana antsika ny amin'izany. Ankehitriny ary dia hiditra amin'ny fianona ny tatitra ny sekoly sabata maneran-tany isika. Miarabantsika rehetra indray amin'ity sabata ity ho any amin'ny Nosy Salomon isika atao anatin'ny tatitra maneran-tany anio. Ny Nosy Salomon dia firenena hitambarana nosy misy anjatony eo any Pasifika Atsimo. Ahitana ponina eo amin'ny eninetsy eo ka ny 4 amin'izany no adventista, izany hoe adventista iray amin'ny ponina 12. Tena ao anatin'ny fitomboana tanteraka tokoa ny fiangonana ty amin'ny Salomon.
faly tokoa zahay mahita ny fitantahan'Andriamanitra amin'ny fiangonany. Malaky dia malaky ny fitombon'ny fiangonana, hany ka tsy maraka amin'ny baiboly izay zaraina amin'ny olona. Manana hevin-toerana maro zahay eto. Mihoatra ny 700 eo ny zanam-piangonana, ary fiangonana voalamina miisa 770. Eo amin'ny 4,000 sy 1,000 ka hatramin'ny 5,000 sy 1,000 ny mpianatra manao fahalalana amin'ireo sekolitsika. Noho ny asan'ny sekolitsika dia betsaka tokoa mibatisa azy isan-taona. Sarotsarotra ny fanandrana ny asa satria somary miparitaka ireo nosy amina velaran-dranomasina 1,000 kilometatra tora-droa. Fehikana lehibe ho anay tokoa izany. Betikama dia isan'ireo sekoly ambaratonga ambony tranainy indrindra teo amin'ny nosy Salomon. Nisokatra tamin'ny taona 770 taoriana kely ny ady lehibe faharoa. Misy mpianatra sasany izay manana olana eo amin'ny fandoavana ny saram-pianarana ao amin'ny sekoly io. Misy azy ireo ray aman-dreny izay tsy mety mandony saram-pianaran-janany indraindray noho ny antony tsotra hoe te ho lasa advantista ny zanany. Mieritreritra izahay hoe tokony hanampy ny ankizy toy ireny ny sekoly. Tsy advantista ny fianakavian'i Ester ary olana ho azy ireo ny fandoavana ny saram-pianarana, kanefa noho nylaza ny sekoly eo amin'ny kalitaon'ny fampianarana dia nanapa-kevitra hianatra tato ny Ester. Mba ahafahako mandony saram-pianarana dia miasa amin'ny fotoam-pialatsasatra sy faran'ny herinandro. Eny an-tsena ny tanan-dehibe miasako, manamboatra donaty dia amidiko avy eo. Mivoaka aingana Ester rehefa sabata mba hivarotra ny donaty ahafahany mandony saram-pianarana sy mividy ny fitaovana izay ilainy. Rehefa tsikaritry ny mpiandraikitra ny sekoly fa tsy teo ny Ester dia nalahelo izy ireo, indrindra rehefa fantany ny antony tsy nateo azy sy nampiasa mafy azy toy izao ka dia nanapa-kevitra nampy azy izy ireo. Indray andro dia voantso any amin'ny birao Ester, nolazaina taminy fa tsy tokony mivoaka ny sekoly izy amin'ny oran'ny sabata. Ary nolazaina azy koa fa anisan'ireo mpianatra izay ahazo tohana avy amin'ny sekoly izy eo amin'ny saram-pianarana ka tsy mila miasa tsony. Faly tokoa satria nanampy amin'ny fandoavana ny saram-pianarako sy izay ilaiko ny tohana nomen'ny sekoly. Midrafitra amin'ny hoavy dia mba ahafahako manampy ireo ray aman-dreniko ary manapandrina ny olona sapotsabo ny erinany. Mivavao andreo mponina ao amin'ny Salomon mba tahin'Andriamanitra azy ireo, ahitana izy ireo fahamarinana ka ahafahany mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa ataondreo namantsika. Faly miarahaba ny zaza amin'ony rehetra na tratra ity sabata ity. Faly miarahaba neny ihany koa miaraka amin'ny zaza amin'ony ao an-trano ao. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny lesona sekoly sabata ny zaza amin'ony isika. Lesona fahatelo na mitondraina ny lohateny hoe ilay zazalahy kely iray vaovao. Ny tsy anjerentsika dia ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:5. Manao hoe mieza mitady izay tsara amin'ny namanareo. Ny tantarantsika rakizy dia tantaran'ny Elisa ilay lehilahin'Andriamanitra. Nandeha tany amin'ny toerana lavitra be rakizy ity Elisa ity. Dia avy eo izy tonga tany amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Sonem. Dia nifanena tamina vehivavy tsara fanahy anankiray izy rakizy ka nampandrosoany izany vehivavy izany tao an-tranony dia norosony sakafo ihany koa izy avy eo. Rehefa nijereny Elisa teo ambony latabatra dia sakafo be da be sady matsiro ka hoy izy tany anatin'ny sainy tany hoe miao matsiro izy izany dia hoy ilay vehivavy tsara fanahy hoe mahazo mandroso amin'izay ary ianao dia mazotoa homana. Dia naraka ny sakafo izy ireo ary rehefa avy ny sakafo dia
nanorina ny fitaovana teo ambony latabatra ilay vehivavy tsara fanahy dia lasa izy niresaka tamin'ilay vadiny hoe tokony anamboarana efitrano fa miala sasatra ihany koa Elisa. Dia hoy ilay vadiny hoe raha pitsy maraina dia efa anatanteraka izany. Dia lasa rakizy izy vao maraina ny andro dia nikarakara izany efitrano ahafahan'ny Elisa miala sasatra izany. Ka nizao fa eny hoe pak hoy ny martoa shif hoy ny tsofa izay andidin'ny hazo. Vetivety foana dia vita rakizy izany efitrano izay ialan'ny Elisa sasatra izany. Lasa ilay vehivavy tsara fanahy ny antsoan'ny Elisa hoe mahazo mandroso miala sasatra amin'izay ary ianao efa vita ny ilay efitrano izay ahafahanao miala sasatra. Dia lasa rakizy Elisa nandroso ka dia tena afa-po satria nahafinaritra tao anatin'izany trano izany. Misy fandriana, misy seza azo hipetrarana, tena ahafahana miala sasatra tokoa ny tao anatin'ilay efitrano. Ka dia hoy Elisa hoe misaotra betsaka anareo ny amin'ny fikarakarana sy ny hatsaram-panahinareo amiko. Dia hoy kosa Elisa tamin'izy mivady hoe noho izany hatsaram-panahy sy fikarakaranareo anazy izany dia manana zavatra mba tiana ho atao aminareo ihany koa. Dia hoy ilay vehivavy rakizy hoe misaotra anao fa tsy dia manana zavatra ilaina loatra izahay. Kanefa rakizy fantatry ty Elisa ty fa tsy manana zanaka mba ho tiavina ilay vehivavy. Dia hoy Elisa hoe hivavaka amin'Andriamanitra dia omeny zaza ianao mba ho tiavinao. Ka amin'ny herintaona tahaka n'izao dia hiverina ty ka efa anana zazakely ho tiavina ianao. Dia lasa ny fotoana rakizy ary nierina tokoa ilay herintaona izay nolazain'ny Elisa ka indro fa efa nipetraka ilay zazalahy kely sy ilay vehivavy tsara fanahy nipetraka nijery andry Elisa tamy avy lavitra tery. Fa aloka izany Elisa raha nahita fa novalian'Andriamanitra ny vavaka izay nataony. Dia nisaotra ny Elisa rakizy ilay vehivavy tsara fanahy ary dia nisaotra an'Andriamanitra ihany koa. Ankehitriny efa mialehibe ilay zazalahy kely io efa ho tovolahy izy ankehitriny. Dia nisaotra an'Andriamanitra ilay vehivavy tsara fanahy. Dia toy izay ny leson'ny zaza-minono. Dia isika zaza-minono ihany koa tokony azoto hikarakara ny namantsika ary azoto hangataka amin'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny zavatra izay ilaitsika. Dia misaotra ny zaza-minono ny hainao hatramin'ny farany dia mirary soa anareo mba azoto hianatra hatrany. Amen. Miaraba zazabody rehetra namako, lesona fahafolontsika rakizy tondra ny lohateny hoe velona indray. Tsy anjery ao am-pitoroteny toko faha-efatra andininy fahafolo manao hoe raha misy lavo izy dia areny ny namany. Tantarana vehivavy Sonemita iray sy Elisa rakizy ny tantarantsika androany. Ankafiziko hatrany tokantranonareo isaky ny mandalo eto Sonemita hoy Elisa. Ary niresaka tamin'ny vadiny rakizy ilay vehivavy Sonemita tamin'izay fotoan'izay hoe mila namboarantsika efitrano ao ambony iny lehilahy n'Andriamanitra iny. Tsy tapitapitra izay rakizy dia rafitra ny lehilahy vitsivitsy tao an-tanàna nanamboatra trano ho an'ny Elisa. Ary rehefa vita ilay trano dia nafinaritra tokoa. Teo ampakana aina Elisa rakizy tamin'izay fotoan'izay naniraka ny mpanompo ny Gehazy nanao hoe Gehazy
mandehana atsoira vehivavy fa misy inona zavatra tokony atao isorana anazy de lasaka azo mpanompo ndraiky izy tamin'izay fotoan'izay nakandray vehivavy de ora vehivavy hoe efa manana zavatra rehetra izay ilainy izahay de tonga tany amin'ny mpanompony izy tonga tany amin'ny Elisa mpanompony izy tamin'izay raika izy de hoy Elisa taminazy nefa za mbola te hanao fisaorana ho azy de tadidiny Gehazy tampoka raika izy hoe tsy nananjanaka izy mivady de hoy Gehazy tamin'ny Elisa hoe Elisa izy mivady mbola tsy manana zanaka de hoe Elisa tamin'ny Gehazy hoe mandehana tsora vehivavy fa olazaiko aminy hoe anana zanaka izy de tonga teo raha vehivavy raika izy tamin'izay fotoan'izay de niteneniny Elisa hoe amin'ny herintaona ohatran'izao de hitrotro zazalahy kely ianao tampitsikitsikina tonga tokoa raika izy ny fotoana herintaona taorian'izay de nahazo zazalahy kely mahafatifaty raha vehivavy sy mivadiny de nialehibe le zaza ary niaraka ny dadany nakany an-tsaha taona fahavaratra tokoa fotoam-pahavaratra tokoa tamin'izay raika izy ka de tampotampoka teo de nitomany mafy le zaza ay marary ny lohako de gaga raika izy le dadany de lasa nampiantso ny mpanompony izy ary hoy ny dadany tamin'izay hoe tany andreniny le zaza de nentina tany amin'ireny le zaza raika izy ary nokarakarainy reniny nampahareziny reniny teo le zaza de nentina tany an-trano kinanjo raika izy maty ilay zaza nalahelo be ny reniny nitomany eny kanefa lasa netiny neny niakatra tao amin'ilay efitrano ambony le zaza tao amin'ilay efitrano ambony izay nandriny Elisa de lasa ingany neny niazakazaka nandeha nitady any Elisa niara-miverina tamin'ny Elisa izy tamin'izay raika izy de nidiny Elisa ny efitrano de nivavaka Elisa novalian'Andriamanitra raika izy nivavaka Elisa de nihevina lay zaza nihevina mifanesy nihevina impito de nihiratra amin'ny masony de velona indray le zaza lahy kely de lasa Elisa raika izy nampaniraka ny Gehazy andiana atsoy aingana reniny de tonga teo reny le zaza raika izy tamin'izay fotoan'izay de faly izy fa velona somatsara ny zanany ary nisaotra n'Andriamanitra izy de nisaotra ny Elisa ihany koa fitahiana ho an'ny Elisa raika izy ty vehivavy Sonemita ity ary nitahian'Andriamanitra ihany koa izy satria naverin'Andriamanitra indroa tamin'indray le zaza ny lesona tiana tsoahana raika izy de hoe isika de tokony ho tia ny namantsika ary tokony ho tsara fanahy amin'ny namany avokoa de toy izay indray ny tantarantsika raika izy androany de mandra-poena indray manao veloma zazapody rehetra namako. Miarahaba antsika ankizy rehetra indray tratra ity sabata ity tonga eo amin'ny lesona 10 isika. Lesona 10 mitondra ny lohateny hoe vady ho an'ny Isaka. Miara-manao antsenjely ny ankizy rehetra. Jehova dia aniraka ny anjeliny ombanao sy anambina ny aleanao. Ao amin'ny Genesis 4:20-40 misy antsenjely. Tantara momba ny Isaka no resakintsika androany. Isaka dia zanaky Abrahama. Rehefa lehibe izy dia nieritreritra Abrahama hoe tokony hanambady amin'izay Isaka kanefa tsy nety taminy ny vehivavy teo amin'ny tany niraisany monina. Dia naniraka amin'ny mpanompo mahatoky atao hoe Eliezera izy. Eliezera io dia mpanompo tena tiany Abrahama ary io mihitsy ary nieritreretiny ho atsangany ho zanany. Kanefa hozy Andriamanitra tsy Eliezera ka fa ny zanakao. Dia nampianina ny Eliezera izy hoe aoka ianao tsy aka vady ho an'ny zanako eto amin'ity tany ity fa any amin'ny tany izay amin'ny tany razako no akanao vady ho an'ny Isaka zanako. Dia eny ary le Eliezera dia nandeha izy niaraka amin'ny rameva 10. Dia rehefa nandeha izy
tonga tany amin'ny tany izay tanindrazan'i Abrahama. Tonga teo izy dia nieritreritra hoe ahoana moa ny ahitako vady ho an'ny Isaka. Dia mivavaka tamin'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra mangataka aminao raha tianao dia mba valio mivavako. Ka izay vehivavy tonga voalohany matsaka eto ka mamerano hosotroko sy mamerano an'reto amevako reto dia izy no vady ho an'ny Isaka. Voatapitra ny vavaka nataony, iny nisy vehivavy anankiray tonga nitondra siny dia mipetraka natsaka teo amin'ny fatsakana dia nangataka i Eliezera hoe mba omeo rano aho hosotroko. Dia namaly tokoa ilay vehivavy hoe ity ary tompo, ary ao koa ny ramevanao ho ampisotroko. Rameva folo nefa nentin'i Eliezera, ny rameva ray honya malany rano 8 litatra. Izany hoe raha manao kady izany tsika, rameva folo 800 litatra. Izany hoe raha mieritreritsika impirina tsaka izy izany ny Rebeka. Rehefa avy natsaka izy dia nanontany Eliezera hoe mba zanak'izaka ianao azafady. Dia namaly Rebeka hoe za dia zanaky Nahora, anabaviny Labana. Dia nomeny Eliezera fanomezana izy dia lasa izy niazakazaka mafy be nody tany an-tranony. Dia nitantarainy daholo ny zavatra nataon'ity lehilahy ity ho azy. Dia hoy Labana hoe fa maninona ny lozanao tany fa tsy nampandrosoanao vahintsika. Dia niazakazaka indray Labana nakeo amin'ny fatsakana. Dia niresaka tamin'ny Eliezera hoe mandroso aty an-trano ianao tompoko. Dia nakany an-trano Eliezera dia nitantarainy daholo ny momba ny Abrahama sy ny antondiany teo an-toerana. Dia rehefa izay dia nanontaniany ray aman-dreny ny Rebeka hoe vonona ny anaraka an'ity lehilahy ity ve ianao? Dia nanaiky rakizy Rebeka na dia toerana mbola tsy fantany, na dia toerana mbola tsy hitany, na dia vady mbola tsy hita amin'ny masony akory aza, dia nanaiky andeha izy. Ny valy ny vavaka nataony Eliezera. Tafaraindray ny ankohonan'Andriamanitra na dia mifanalavitra be ary ny toerana nisy azy ireo. Dia nisaotra an'Andriamanitra Eliezera hoe tena nombany Jehova tokoa. Tanteraka ny tsodrano nataony Abrahama azy hoe Jehova aniraka ny anjeliny aminao ka minambina ny aleanao. Ary tafaraindray ny ankohonan'Andriamanitra. Isika koa rehefa ho avy Jesosy dia anisan'ny tafaraindray isika rehetra rehefa ho tonga any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay nampanantenain'Andriamanitra itsika. Ka isika izany manomboka eto rakizy, izay vavaka ataontsika rehetra ka asitran'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra hoe, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova ombanao ka anambina anao amin'izay aleanao rehetra. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra mandra-pioana indray eo. Tsika rehetra indray tanora Sandry Malala amin'izao sabata izao. Tadiditsika be ny lesitsika tamin'ny herinandro iny. Ny lesitsika tamin'ny herinandro iny dia mitondra lohateny hoe ilay goavambe sy ilay vato. Ny tsy anjery dia izay voasoratra eo amin'ny Salamo 7:7 ary ny 2:4. Andeha rahantsika miretina angezay tsy injery izay fa sitraky Jehova ny olony raha famonjena mpandevotra. Raha jerena ny tantara dia tamponona tanteraka no nandresy Davida Goliata satria na ny habean'izy ireo aza dia tsy nitovy. Eny, fa na ireo miaramila efa zatra ady aza dia tsy nisy fanandrina tamin'ny Goliata. Na i Saoly mpanjaka aza nery tanora Malala dia somary gaga nahita ny fahasahinana n'ity tovolahy kely anankiray. Napetrany tamin'Andriamanitra ny ady izay nataony ary tena natoky an'Andriamanitra tanteraka izy. Hoy indrindra izy hoe Andriamanitra anao ty ady ty. Ka na dia fitaovana faran'izay tsotra indrindra aza ary tanora no nampiasain'i Davida dia natoky izy fa andresy. Isika ihany koa dia tsy tokony hiankina amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika
ao azo fandresena ohatra hoe ny fahaizana, ny fahalalana, ny abe na ny arena fa ny fiankinantsika amin'Andriamanitra, ny fitokitsika aminy ary ho fametrahantsika aminy ny fiainantsika no mampandresantsika. Ry tanora, apetrao amin'Andriamanitra fiainanao fa ampandresanao Andriamanitra. Tsy ny tanora ihany nefa fa isika lehibe ihany koa dia isika rehetra mihitsy no tokony hametraka fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Amen. Tonga eo amin'ny leson'ny tanora 3:10 ka hatramin'ny 4:10 taona sika izao. Dia raha antsika mamerina ny lohateny sy ny tsy anjery. Lesona 10 fiankohofana tena izy, tsy anjery. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Salamo 2:20 ny andininy voalohany. Mizara 3 lehibe ny lesonantsika nandritry ny herinandro iny ry tanora malala isany. Ny fizarana voaloha dia nahitantsika ny fomba fitantanana ny fotoana. Ny fizarana faharoa dia ny anarana ny fitantanana ny vola sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Ny fizarana fahatelo farany indray dia nahitana ny fomba hitantanana ny fitahiana sy ny hareni-tany. Dia ho raisina ary ny fizarana voaloha dia ny fomba fitantanana ny fotoana. Samy manana ny zavatra heverina ho sarobidy tokoa ny isam-batan'olona tsirairay avy. Tsaroa fa sarobidy ny fotoana ry tanora malala isany ka tsy tokony ho lanilaniana foana. Isan'andro dia tokony hanokana fotoana mba hiankohofana amin'Andriamanitra isika. Fa inona moa ny atao hoe fiankohofana? Ny fiankohofana dia fiatoana ary fifatohana amin'Andriamanitra. Izany hoe hanaovana hira fiderana, vavaka, ianarana ny teniny ihany koa. Rehefa manokana fotoana hiankohofana amin'Andriamanitra isika dia maneho aminy izany fa tena tia azy isika. Porofom-pitiavana asehontsika amin'Andriamanitra ny fiankohofana aminy. Koa aoka izany azoto hiankohoka isika. Amin'ny mahatanorantsika dia mety variana isika indraindray, mety manadinodino, mety ho leo mihitsy aza. Tsarovy anefa fa ny hetsika rehefa atao miverimberina dia zary fahazarana ao antsika izy ireny. Aoka izany hanokana fotoana mba hitadiavana n'Andriamanitra isan'andro ny tanora mantoanto rehetra. Hiditra amin'ny fizarana faharoa isika dia ny fomba hitantanana ny vola. Ny Malaky 3:9 ka hatramin'ny 10 dia nampianatra antsika ny fomba hitantanana ny vola. Milaza izy fa hoentina ny 10 karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketana, izany hoe hoentina ny ampiangonana. Fa atao inona moa ny ampafolony? Ny ampafolony dia atolotra mba hanohanana ny asan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao. Ary ny fanatitra indray dia omena mba hanohanana ny asan'ny fiangonana eo amin'ny toerana misy azy sy eo amin'ny faritra izay misy azy. Na dia mazava ary arak'izany ny fatra tokony omena sy ny antony hanaovana ny fanatitra sy ny ampafolony dia sitraky ny mpamonjy raha vao am-po no hanolorantsika izany. Tsy tiany raha tsapa faneriterena isika eo am-panolorana ireny fanomezana ireny. Ny ahoana indray kosa ary ny fomba hitantanana ny fahaizana sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika. Aoka ho ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra ny fahaizana mampalalana. Tsaroa fa rehefa mampiasa ireny isika dia hitombo izany, hitombo hatrany ary anjary ho tonga amin'ny fahatra ambony indrindra amin'ny fanomezam-pahasoavana isika. Rehefa mazoto mandray anjara ao anatin'ny fiangonana ny tanora anankiray dia ho tamana
ao izy ary tsy hiala amin'ny fiangonana. Fa raha sanatria kosa ka kamokamo mandray anjara ao anatin'ny fiangonana ny olona iray, tsy hoela dia hivoaka ary andaon'ny fiangonana izy. Raha tianao ny ho tafatoetra, mazotoa mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Ho raisina ary ny fizarana farany dia ny fomba hitantanana ny harena sy ny fitahiana izay raisintsika. An'Andriamanitra avokoa ny fitahiana rehetra izay omenantsika. Nampindramina antsika fotsiny izany mba ho tantanantsika. Aoka ho mpitantana mahatoky ka ampiasa azy ireny araka ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrak'Andriamanitra raha atolotra hanohanana ny hafa ny fitahiana izay raisinao. Atoloro izany mba ho tonga fanamaivanana ho an'ny mpiarabelona aminao. Aoka tsy ho tia tena, aoka tsy ampiasa izany ho an'ny tenanao manokana, fa tian'Andriamanitra indrindra raha ho tonga fitahiana ho an'ny mpiarabelona isika ry tanora. Raha fehezina izany dia izao, aoka hanokana fotoana isanandro mba hiankohofana amin'Andriamanitra. Aoka ho atolotra ny fanatitra sy ny ampahafolony, atolotra amin'ny fo feno fitiavana. Aoka ihany koa zoto hanompo ny hafa, hanampy ny hafa amin'ny alalan'ireo fitahiana izay raisinao. Izay ary ny lesonantsika nandritra ny herinandro iny. Maniry aho mba hampiatra izany amin'ny fiainantsika andavanandro isika tanora mantoanto rehetra, ka ho zary fitahiana ho antsika ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika indray ary mirary antsika hianatra impito amin'ny herinandro manaraka. Mandra-piona indray ary. Miarabanzatovy namako rehetra indray ny tenako tratra ity sabata ity. Fifaliana ho any mitondra ny lesona ho antsika 5-20 taona hatramin'ny 7-20 taona. Tamin'ity herinandro ity isika ry zatovy namako dia nahita tantara mahafinaritra. Ny lohateny lesonantsika dia mitondra ny lohateny hoe fanafahana. Ny tsy anjery teo amin'ny Daniel toko 9:1-20 manao hoe: ry Daniel mpanompon'Andriamanitra velona, moa ny Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va? Mino fa haintsika daholo izay tsy anjery izay. Tamin'ity herinandro ity isika ry zatovy namako dia nianatra fanandramana iray mampientanentany Daniel. Andengeo rahantsika izany nifidy solompanjakana 20 ny mpanjaka Darius. Tao anatin'ireo dia nisy komandy lehibe 3 ary isan'izany i Daniel. Tena tian'ny mpanjaka Darius Daniel satria nanana toetra miavaka izy ary nanana fanahy endry ihany koa. Izy tsy komandy lehibe namany kosa nefa tetsekilan'izany dia nialazy ary nitady izay hampangana azy. Fantatrao ve ry Daniel fa Satana mihitsy ny tena manana ny toetra tia miampangy io, ary efa toetra ny hatrany am-boalohany mihitsy izany, koa engane mba tsy zatovy anao toy izany. Rehefa nitady hevitra ary izy ireo dia nahita hevitra fa hiteny amin'ny mpanjaka ary hanozo hevitra azy hoe mamorona didy mamoa didy, izay milaza fa tsy misy mahazo mivavaka amin'ny olona na amin'Andriamanitra hafa ankoatra ny mpanjaka ihany mandritra ny 30 andro. Inona hozy izy nareo ny antony mahatonga azy ireo anao izany? Satria fantany fa lehilahy mazoto mivavaka Daniel ary tsisy azo ny hampangana azy ankoatr'izay ihany. Inona kosa ny nasetrin'i Daniel izany? Tsy niady izy ary tsy niezaka nanamartena fa lasa izy nanantona an'Andriamanitra tamin'ny fivavahana. Efa mba nisy olona ve nilaza zavatra diso momba anao? Mino fa tena malahelo ery isika zatovy rehefa atojo an'izany. Saingy kin'Andriamanitra izao sy anao mba hanao fanandramana tahaka ny izay nataon'i Daniel. Manatona an'Andriamanitra rehefa tojo olana na zavatsarotra fa hanampy anao izy. Rehefa hita an'ireto mpiampangy ireto ohatra fa mbola mivavaka ihany Daniel ary intelo isan'andro azy dia lasa izy nanantona mpanjaka somaritaka ery izy ny hampanga azy hoe mbola misy olona tsy manaja ny teninao. Tsisy azo mpanjaka natao anefa na dia nalahelo an'i Daniel azy satria
izay mahalalany mediana spesianina azy tsy azo ovana intsony. Tapa-kevitra ary ny mpanjaka fa ho alainy Daniel ary ho atsipy ho any andavaky ny liona. Na izany aza nefa dia nino ny mpanjaka fa ny Andriamanitra Daniel izay efa fahany dia hamonjy azy tokoa. Ary tsy androny Elia lazaina maraina ny andro, tsy nandray sakafo mihitsy izy fa nalahelo an Daniel mafy dia mafy. Vao nangiran-dratsy ny andro dia lasa izy niazakazaka nakeny amin'ny Daniel ary niantsoantso hoe ry Daniel mpanompon'Andriamanitra velona, moa ny Andriamanitra ao izay tomponao mahavonjy anao amin'ny liona va? Tena maliny Daniel hoe ela vela mandrakizay ane ianao ry mpanjako. Ny Andriamanitra izay vavahako dia naniraka ny anjelony tokoa nakombona ny vavan'ny liona ary tsy nandratra ireo. Faly ery ny mpanjaka ary nasainy nampiakarina tao Daniel ary ireo ny ampangazy kosa dia natsipy tao andavaky ny liona isolo azy. Ry zatovy namako, ny Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra mahavonjy tokoa. Koa ny faniriko dia mba hanao fanandramana tahaka ny Daniel ny zatovy rehetra hijoro mahatoky na amin'inona na amin'inona. Amen. Melohan'ny nidirantsika amin'ny lesona ny olon-dehibe raha fahena amby 30 faly miarahaba antsika tsirairay natratra ty fotoana ity misaotra ireo izay nandray anjara tamin'ny lesony fampidirany ny ankizy ankehitriny indray kosa dia tonga amin'ny fotoana izay hamerenana hamitinantsika ny lesony lehibe isika
Ny lohatenintsika tamin'ny herinandro iny dia nampitondraina ny lohateny manao hoe fomba mampitanentana andraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Ny tsy anjery dia hitantsika ao amin'ny Mateo 7 ny 7:30 sy ny 9:30 dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangatà amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamora ny vokatra. Mizara 4 mazava tsara ity lesona izay nanarantsika nandritra iny herinandro iny. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe ilaina ny tarika madinika, ny faharoa dia ny hoe ny ohatra izay asehony izany tarika madinika izany, ary ny fahatelo kosa dia ny hoe fomba hananganana izany tarika madinika izany, ary ny fahaefatra farany dia ny hoe fomba fiasa amin'ity tarika madinika ity. Andeha ary idirantsika avy hatrany ity lohahevitra zana-dohahevitra ity ny amin'ny hoe ilaina ny tarika madinika. Raha nianatra ny lesona isika nandritra ny herinandro dia nahita fa misy tranga izay mampitanentana tokoa tao anatin'izany lesona izany, ary hitantsika tao anatin'izay lesona izay ihany koa fa nampitombo ny ara-panahy, ny fisina, ny fidirana ihany koa ao anatin'izany vondrona kely izany, ary dia misy ny fiarahana mivavaka mafana, ary dia misy valim-bavaka raisina mihitsy tao anatin'ity fiarahana sy ity vondrona kely anankiray ity, ary dia samy mahazo tombotsoa aby zany avokoa ny olona rehetra ao anatin'ny vondrona anankiray izany. Ary na dia ny any ivelany ihany koa aza dia mandray tombotsoa avy amin'ny lesona izay ianarana, satria dia manjary mandray fitahiana ihany koa izy ireo, ary mandray fanasitranana ihany koa miaraka amin'ity lesona tarika madinika ity. Idirantsika avy hatrany ny fizarana faharoa dia ny amin'ilay hoe ohatra asehon'ny Baiboly. Mazava ho azy zany fa rehefa miresaka ny Baiboly sika dia andeha manasanao tsika mba handray ny Baibolinao ka haijery izay voasoratra amin'ny Genesis 1 ny 1 sy ny 2, ary rehefa izay dia somary ialoha kely eo amin'ny 9 isika. Genesis 1 ny 1 sy ny 2. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona araka ny endritsika, araka ny tarehintsika. Mazava izany tenin'Andriamanitra izany, fa tsy miasa irery Andriamanitra, fa teo ny fanahy masina izay nanomba tambonin'ny rano, ary teo ihany koa Jesosy, satria ny fanambarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia ozy manao hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana ny zavatra rehetra. Mazava ho azy fa mpiara-miasa mifanakaiky reto Andriamanitra telo, kanefa dia iray ity. Magaga ny fiasan'Andriamanitra fa samy manana ny asany avokoa izy ireo, kanefa dia niara-niasa ho iray ihany. Tahaka izany ihany koa ilay mpianatry Jesosy rehefa niary toro-ny vavaka nandritry ny alin'Andriamanitra dia niantso ny 12 lahy izay tiny ho eo aminy izy. Dia tahaka izany koa ireo apôstôly fa izay misy ihany koa ireo olona izay niara-niasa taminy. Raha tsy mijery isika tamin'ny Petera dia nisy tarika madinika izay niara-niasa tamin'ny Petera, ary dia tena nafinaritra izany fiarahana miasa izany, satria rehefa niditra an-tranomaizina i Petera dia naharitra ny vavaka ireto tarika madinika ireto, ary rehefa izay dia nivany fatoran'ny Petera.
ary tonga teo amin'ilay toerana izay nisy an'izany tarika madinika izany Petera. Mahafinaritra, tena mampientanentana mahitsy izany trangan-javatra izay misy eo tamin'izany fotoana izay. Miditra avy hatrany ary eo amin'ny fizarana manaraka isika dia le hoe fomba hananganana ity tarika madinika ity. Raha nijery ny lesona ny herinandro isika dia mahafinaritra ny lesona satria dia hita tamin'izany fa samy nanana mifanomeza pasoavany avy ny olona tsiraray avy. Ary dia tena nilaina izany fanomeza pasoavana izany, na dia olona samihafa aza izy ireo, tamin'ny saranga samihafa aza izy ireo, dia misy fanomezana pasoavana izay tena nilaina avokoa tamin'ny olona tsirairay avy. Ary dia ao anatin'izany dia misy vondrona fanomezam-pahasoavana. Ny voalohany izany dia ny hoe ilaina ny mampivondrona ireo fanomezana pasoavana ireo. Ny mpanorana anankiray dia milaza izao afatra izao amin'ity andalan-tena anankiray ity. Naseho ilay tsy mety diso ahy ny fijoroan'ny tarika madinika ho fototry ny ezaka ataon'ny kristianina. Raha mora maro ny olona ao amin'ny fiangonana dia aoka ny fiangonana hanorina ny tarika madinika izay asa ho amin'ny tsipilo fa tsy ho amin'ny fiangonana irery ihany. Raha roa na telo no mahafantatra ny fahamarinana ao amin'ny toerana iray, aoka izy ireo hifanantona ka hiaraka miasa. Aoka izy ireo tsy zarazara fa hifamatotra mba handroso amin'izany azahoany fampaherezana sy tanjaka avy amin'ny fanohanan'ny namany. Hitantsika fa misy fiara-miasa tena ilaina ato anatin'ity tarika madinika ity. Ilay fomba fiasa, ilay fomba famovondronana an'ilay asa dia ny hoe havondrona ny fanomezam-pahasoavana rehetra, ary ao anatin'izay ihany koa dia hantsoina ireo olona ao amin'ny toerana anankiray. Raha toa ka misy telo na anankiroa izy ireo dia tokony vondrona anankiray mba hampafana izany tarika izany. Ity mpamaranana siady ry havana malala dia hiditra amin'ilay fizarana faefatra isika dia ny amin'ilay hoe atao ahoana ny fomba fiasa amin'ity tarika madinika ity. Misy fomba fiasa tena mahomby tokoa amin'ity tarika madinika ity. Dia izao ny fanambarana ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:1-7. Ary rehefa nivavaka izy dia nivotrovotra ny tany izay niangonany, dia feno ny fanamasina izy rehetra ka nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Fomba fiasa voalohany izay omeny ny tenin'Andriamanitra isika, izay taridalana omeny ny tenin'Andriamanitra antsika, dia vavaka ry havana malala. Ary ao anatin'izany ihany koa dia tokony misy firalahiana mahafinaritra ao anatin'izany vondrona izany, izay tahaka izao amin'ny androntsika izao ihany koa. Misy mandrakariva ny orana izay tokony hovahana, misy mandrakariva ireo zavatra manahirana, ary ao anatin'izany vondrona izany no andraisana hery indray mba hafahana miaina amin'ny kafaliana ao anatin'ity vondrona ity. Ary mazava ho azy zany fa mila toerana ihany koa ity tarika madinika ity. Aoka hanokatra ny tranontsika tsiraray avy isika mba hidiran'izany tarika madinika izany. Satria Jesosy dia milaza amintsika manao hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangatà ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamoro ny vokatra. Ry fiangonana malala, efa planin'Andriamanitra mihitsy ity tarika madinika ity, fa ny zavatra zay hanokavan'Andriamanitra ny saitsika, ny fijerintsika, dia Andriamanitra mihitsy no miteny hoe betsaka ny vokatra. Dia ny valim-bavaka izay torohevitra izay omen'Andriamanitra dia ny hoe mangatà amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamoro ny vokatra.
ry fiangonana malala miandry anao Andriamanitra mba hanokatra ny tranonao, mba hidirany zany tarika madinika izany, mba ho fampandrosoana ny toerana izay misy anao, ho fampandrosoana izay any ivelany ihany koa, sy ho famitana ity afatry ny filazantsara itya dia ho avy tsy ho ela ny tompontsika. Izay indray no lesona antsika nandritra niny herinandro iny. Eny mba hianatra ny lesona isan'andro ianao, mba ahita zany fomba mampitanentana mandrakariva izay atolon'Andriamanitra antsika tsiraray avy izany. Ho tahin'Andriamanitra itsika tsiraray avy. Amen. Eny ariry mpiray fanantenana tonga eo amin'ny fanatitra manokana isika, koa ho fandravahantsika izany fanatitra izany dia andeha anaraka feonkira isika. Iaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao zahay raha toka afaka nanatateraka iny fanatitra ny sekoly sabata iny, afaka nanatateraka ihany koa ny fotoana rehetra izay niarahanay teto. Engany hitondra fitahiana ho anay avokoa ny zavatra rehetra izay nataonay teto tompo, ary ny fitahianao dia mbola hirotsaka aminay tsiraray avy, ary hitondra fitahiana ho an'ny asanao koa izany fanatitra ny sekoly sabata izany. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izahay eto amin'ny distrika Nampangabe Lafy dia faly manolotra ny fisaorana ho antsika tsiraray avy izay nanaraka ny fandaharan'ny sekoly sabata tamin'ity maraina ity. Andriamanitra ny fiadanana ne ho ao am-potsika tsiraray avy sy ho ao atokantranontsika ihany koa. Kopakopatarana ho antsika rehetra ny tokantrano any. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka mifandray isika amin'ny alalan'izao radio Asisy izao, ary isaorana lehibe azy izany. Ny lesona tanora zoko no ambetindresaka eto. Voadika amin'ny teny malagasy izany, ary misy koa ny voadika amin'ny teny anglisy. Ny amin'ny teny frantsay kosa dia mbola tsy misy. Misaotra antsika rehetra izay efa nandray am-po izao fany ny tanana atao izao. Efa betsaka ianareo nandefa ny komandy ao amin'ny imprimerie, efa mananjatonjatony, efa manarivony, ary ny tia ampelantanantsika ity efa vonona ny lesona ny komandinareo. Ny habeny sy ny vidiny tsy miova fa mitovy amin'ny lesona rehetra ihany, 140 ariary. Tsy mbola misy kosa lay kely fanao am-paosy le kely fa ity ihany no mbola misy ny habeny. Raha sokafantsika ny ao anatiny dia miloko mahafinaritra, feno dia feno fanadihadiana, ary misy pejy malalaka toy izao azahoan'ny tanora manoratra. Afaka anoratana ny fanamariana sy ny valim-pantaniana voasoratra ao anatin'ny lesona. Aza misaraka amin'ny radio Azizy
fa betsaka ireo fanazavana omeny anao manazava nikasika ty lesona tanora zokiny vokatra vaovao eto amintsika ity. Ary aoriana fotoam-pivavahana dia izy fotoana nazavana izany misimisy kokoa. Ho anao tanora 9 taona hatramin'ny 5 taona, raha mbola tsy hanao komandy ianao, aza misalasala intsony fa mahasoa anao ity lesona ity. Midera ani Jehova, midera ani Jehova. Jehova, rifirene na rehetra. Midera ani Jehova, rifirene na, midera ani Jehova, rifirene na rehetra. Midera rifirene na rehetra. Midera ani Jehova, midera ani Jehova, rifirene na rehetra, rifirene na rehetra. Miderazi, 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 riuluna rehetra, riuluna rehetra. Fale, jibe fale, jibe fale, jibe fale, jibe fale, jibe mi fam, mi drampuni, ham mi tsikya. Fale, jibe fale, jibe fale, jibe fale, jibe fale, jibe ni fam, mi drampuni, ham mi tsikya. Madakiza nifa hamarina ni Jehova. Madakiza hamarina ni Jehova, nifa hamarina ni Jehova. Haleluya, 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 haleluya. Faly miarabantsika tsirairay avy nahatratra an'izao sabata izao. Nandritra ny sabata maromaro isika dia nianatra mahakasika ireo fitsaboana izay no tanterahana tao amin'ireo sanatorium na toeram-pitsaboana adventiste nandritra ny valanaretina gripa espagnola 709. Nataontsika izany satria hitantsika fa tena naomby ireo fitsaboana izay nitanterahina tamin'izany fotoana izany.
androany isika dia hianatra ny anankiray amin'izy ireo. Tsy inona izany fa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny rano. Voapirofo ara-tsiantifika fa tena mahomby amin'ny fampiakarana ny hery fiarovana ny fitsaboana amin'ny alalan'ny rano satria mampiakatra ny isan'ny selapiady ao anatin'ny vatana izany sady mampatanjaka azy ireo ahafahany miady amin'ny otrikaretina. Iresaka mahakasika ny anankiray izay tsotra indrindra amin'izany fitsaboana amin'ny alalan'ny rano izany isika androany. Tsy inona izany fa ny fandomana tongotra anaty ranomafana na ny bain des pieds chauds. Izavy ireo olona izay tsy azo anatanterahana an'ity fitsaboana ity. Ny olona diabetika, ny olona ambony tositra zany hoe mihoatra ny 16-9 na 160-90, ny olona izay manana tositra iva loatra izany hoe latsaka ny 9-6 na 90-60, ny olona izay manana olana amin'ny retsim-pandre izany hoe tsy mahare fikasiana tsara ny hodiny, tsy mahare fanaintainana ny hodiny, ny olana izay manana olana amin'ny lalandra toy ny hoe artériopathie oblitérante des membres inférieurs na phlébite na thrombophlébite. Ireo ny olona izay tsy afahantsika manatanteraka an'ity fandomana tongotra anaty ranomafana ity. Ahoana ary ny fomba fanatanterahana an'izany fandomana tongotra anaty ranomafana izany? Voalohany indrindra dia apetraka eo ambony seza ny bodofotsy matevina tsara izay ipetrahan'ilay olona rehefa avy eo. Ao aorianan'izay dia asaina mipetraka ilay olona dia avy eo ampidirina ao anatin'ny koveta na seau misy rano mafana izay zakan'ilay olona ny tongony. Avy eo saromana drap ny tongotr'ilay olona. Ao aorianan'izay dia saromana an'ilay bodofotsy matevina tsara ny vatan'ilay olona iray manontolo. Amin'ny andro ririnina dia afaka ampitomboana izany bodofotsy izany, afaka atomboana ray na roa na telo arakaraka ny zava-misy satria ny tanjontsika dia ny apatsemboka aingana an'ilay olona. Rehefa avy eo dia asiana serviette na lamba eo amin'ny tendan'ilay olona mba tsy ivoaka ny hafanana. Ao aorianan'izay dia manomboka ampiana tsikelikely amin'izay ilay rano mafana mitongotr'ilay olona satria ataontsika izay hitazomana ny hafanana ao ambony arak'izay zakan'ilay olona. Manisa 20 minitra tsika rehefa manomboka tsemboka ilay olona. Ary rehefa hitantsika fa patrapatraka ilay atsemboana dia maka serviette tsika na lamba atao anaty ranomangatsika ary apetraka eo amin'ilay andrin'ilay olona izany. Isaky ny tady hafana ilay serviette dia soloina hatrany. Rehefa tapitra ny 20 minitra dia esorina ny serviette natao teo ambony lohan'ilay olona, esorina ny lamba teo amin'ny tenda, esorina ny bodofotsy, esorina ilay drap natao teo amin'ny tongony ary rarahana rano mangatsika ny tongotr'ilay olona. Ao aorianan'izay dia asaina miala teo ilay olona ary fafana tsara ny tongony mba tsy ho mando ary asiana bakiraro ny tongony ao aorianan'izay. Rehefa tapitra avokoa ireo rehetrareo dia asaina miala sasatra ilay olona mandritra ny 30 minitra ka hatramin'ny adiny iray. Toy izay ny fomba fanatanterahana an'ilay fandomana tongotra anaty ranomafana na bain des pieds chauds. Mampirisika anareo ary izahay anatanteraka an'izany satria Andriamanitra mihitsy no mampirisika antsika anao an'izany araka ny voalazany tamin'ny mpanompony Ellen White manao hoe: betsaka ny olona tsy mbola mahalala tamin'ny alalan'ny fanandramany ny tombontsoa azo avy amin'ny fitsaboana amin'ny rano. Atahorana izany fitsaboana izany. Tsy nankasitrahana araka ny tokony ho izy ny fitsaboana amin'ny alalan'ny rano.
marina fa mila ezaka ny fampiasana azy araka ny tokony ho izy, ezaka izay lavi ny olona ny fanaovana azy. Tsy tokony isy olona tsy alala na anao tsinitsinina izany anefa. Betsaka ireo fomba fanalefahana na fiadiana amin'ny aretina amin'ny alalan'ny fampiasana rano. Aoka ho ampianarina ny tsotra indrindra amin'izy ireo ny tsirairay. Itahy ianareo aneny tompo eo ampampiarana an'izany fomba fitsaboana tsotra avy amin'izany. Manantitra ny fiarabana atsika rehetra manaraka izao fandarana izao, indrindra mitodika manokana amintsika tanora zay antefana izao fanentanana sy antso izao. Araka ny fantatsika ny fiangonantsika dia miezaka mandrakariva ny hanome ny sakafo sahaza ho an'ny tsirairay avy araka ny sokajy taonany, na ao amin'ny fikambanan'ny tanora izany isin'ireo fikambanana na kluba maro samihafa, na ao amin'ny sekoly sabata izay misy ireo sakafo sahaza ny karaza-taona sokajy taona tsirairay avy. Ary izay indrindra no antony namoahana n'izao lesona natokana ho an'ny tanora zokiny izao, izay sokajy taona manana filana manokana eo amin'ny lafiny ara-panahy, ary dia mamaly izany filana ara-panahy ny tanora, indrindra ny tanora zokiny izany ity lesona vaovao ity. Za manokana dia efa nanana tombontsoa nanaraka nianatra ny lesona io nandritra ny taona maro, zay nahazona tombontsoa, nahazona fitahiana, ary indrindra nahazona lesona zay nafana niaraka tamin'ireo tanora. Ny fiangonana misyady efa fotoana maromaro ihany koa no nanatanterahana an'izany lesona natokana ho an'ny tanora zokiny izany. Ary za manokana rehefa miara-mianatra amin'ny zanako ny lesona ao an-trano dia tena naniry fatratra hoe roviana no tonga any amin'ny tanora rehetra izany lesona zay mifantoka manokana amin'ny fiainan'izy ireo izany. Ankehitriny tonga ny fotoana ary tonga amin'ny fiteny malagasy hoe masabary mainty kotoza isika ry tanora, ka aoka hiazakazaka ny amin'ny fanafarana an'ity lesona ity. Tany amboalohany izy io dia natokana ho an'ny mpianatra teny amin'ny ambaratonga ambony na ny anjery manontolo, kanefa taty aoriana dia novany ny fitantanana l'izy mba harakotra ny tanora zokiny rehetra. Ary fantatsika miaraka amin'izany fa tamin'ity taona ity ihany koa no nivoizina lay fitarihana ny tanora zokiny, na lay atsotsika hoe sila izany. Fanaraka indrindra zany izany toe-javatra izany, ka ireo rehetra zay miofana ho mpitarika tanora zokiny amin'ilay sila zany, rehefa niofana, ireo manam-pikasana niofana dia tadidio fa efa miomana sady zany isika fa isika no mpanentana na lay moniteur araky ny mahazatra atsika amin'ny fitarihana n'izao klasy izao. Tahaka izany ihany koa ireo mpitarika antsoina hoe filoha-mpitarika na ireo chef guide, aspirant chef guide, sika rehetra ireo zany de efa azo lazaina hoe efa vonona ny amin'ny fitarihana, ny amin'ny fanentanana, ny amin'ny fampianarana an'ity lesona manokana zay natokana ho an'ny tanora zokiny ity. Azo antoka fa amin'izany taona 20 ka hatramin'ny 5 izany de fa manana ny fahafahamanao na ny fahamividy isika tsirairay avy, koa hanao fiaikana isika tanora manao hoe ny tanora iray dia manana lesona iray, tsy de hoe ohatran'ny mahazatra hoe de lesona iray nikambanatsika ao amin'ny fianakaviana, fa ity zany na ny firafitry ny lesona sy ny afatra zay tanterahana ao anatiny de natokana ho an'ny olona anankiray mihitsy le izy, satria misy zavatra soratanao amin'ny tenanao manokanao, misy fandalinana zay ataony ny tenanao manokanao. Noho izany fiaikanao atsika no hoe tanora iray manana lesona iray.
ry tanora malala efa fotoana mety izao azotsika mijoro amin'ny mahandro ny fiangonana antsika tsirairay avy ny sakafo sahazatsika de efa vonina mba ahafahantsika ho matotra ara-panahy sy ahatonga atsika ho tena azo ianteherana sy anampy ny fiainantsika ny fandiniana ty lesona ho an'ny tanora ity koa alao ery ary ry tanora malala arao ny toromarika rehetra zay omena rehefa aveo ny amin'ny ahafahanao manafatra sy manjifa an'izany lesona vaovao ho an'ny tanora zokiny izany ary dia anana tombontsoa isika andray fitahina ara-panahy amin'ny fianarana ny leson'ny tanora zokiny hitantsika tsirairay avy aniny tompo amen. Chiaveriao ratsiteu ianao teo anilako isan'andro nampatsiaro ahy sy ny tantanay ho amin'izay soa zay maharitra tsara lavitra ombaninao ai Jesosy zany indrindra no manangay ihira hoe Sana Funina Ichasi Ataku
zay mety atao
izay atreako fa tsy vitsy ireo zay mankala aokianao no fialofako fantatrahoko izay nataoko teo imasonao ny fiainako miloreraka ny foko sy ny sakio ka de mila famonjena viamina isanandro amin'ireo zava-tsy natao tompo ianao mahanana ny andro hitrangany marina toy izao fantatrahoko izay nataoko masonao ny fiainako miloreraka ny foko sy ny sakio ka de mila famonjena viamina fantatrahoko izay nataoko teo imasonao ny fiainako sakio ka de mila famonjena viamina miloreraka ny foko sy sakio ka ilaiko reny vonjya viamina Fananziaroni fautani se vita taliwa
Tuizao izay tsy nanoro taminareo no aokiroso eo ka itoraba toazy mialo avondia no ianao zay sosio satria ny herinao nefa nanafaka mandiana tenizao aza manotintsony ilauzy avoko reo ratsy tany alo fa izay tsy nano taminareo no aokiroso eo ka itoraba toazy mialo izay tsy nanota taminareo no aokiroso eo ka itoraba toazy mialo ka itoraba toazy mialo miderahan Jehova ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleluia. Hey
misaotranao izay Andriamanitro fa nomenao ity andro anio ity. Misaotranao no ireo fahasoavana maro izay nomenao anay, indrindra ny hahafahanay mamaky sy manazava ny teninao. Ianao anie hitsodrano izany teny izany, mba anampy anay eo amin'ny fomba hitantanana ny fiainanay, mba hitera-bokatsoa eo aminay sy ny ankonanay ary amin'ireo mpiarabelona aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Fifaliana lehibe ho andray ry havana malala no manolotra rahabantsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Finoantsika fideranan'Andriamanitra moa ny tontolo androntsika androany. Ny distrika izay mandray anjara androany dia distrika vao Ampangabe Ilafy. Hideran'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny hira fa 200. Ataontsika ny hira fa 200. Manasanao handray ny baibolinao ka nokatra izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko voalohany ny andininy 1:30. Ary rehefa izay dia hosokafantsika indray ny Luka toko 7:20 ny andininy 7. Andeha ary hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Genesisy toko voalohany ny andininy 1:30. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary ino tsara indrindra izany. Hovakitsika indray ny Luka toko 7:20 ny andininy 7.
ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak'Andriamanitra koa. Andeha iaraka hivavaka andohalika isika. Rainay eo izay ny an-danitra, misaotra anao izay fa narovanao ka nahatratra ity sabatanao masina ity. Misaotra anao fa narovanao nandritry niny enemana iny, ka indro izay manolotra ny voninahitra sy ny aza eo amin'ny teza fiandriananao, mitondra ny tsy famendrehanay. Andriamanitro, mamelany fahotanay ianao, manadiovanay. Ankehitriny izay Andriamanitra dia mangataka aminao ny amin'ireo olona rehetra izay marary ankehitriny. Fantatrao Andriamanitra ny fahasairanany, fantatrao ny fanaintainana, ny tebotebon'izy ireny Andriamanitro. Aoka afahanao izany aretina rehetra izany. Mitondram-bavaka ihany koa izay ny amin'ireo filohanay Andriamanitro, na ny filoha ara-panjakana izany, na ireo mpitary-pivavahana. Engany Andriamanitro mba ho mpanolotsaina azy ireny mandrakariva ianao, mba ho mandry fahalemana ny vahoakanao. Zany no fandrinay, ko dia tononay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fampam-pivavahana manokana isika dia ny fanentanana fanatitra sy ny ampahafolony zany. Manome zany Jehovah voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo kianjany. Salamo 4:1-5. Omena fotoany fohy isika anomanana ny fanatitra sy ny ampahafolony, ary rehefa zany dia anao vavaka mangina fohy isika. Toy izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Malaki 3 ka manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 20. No ivo ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ny 7 ny jedika dia mivaky toy izao: ary izao toetra amin'izany aho, Jehovah tompony maro, raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahinana manamboampo anareo izany. 7 ka ny tapany 2. Izany teny zany dia azo ampitahina ihany koa amin'izay voalaza ao amin'ny Salamo 4:3-5 manao hoe: andramo ka izao fa tsara Jehovah. Izany teny zany koa dia fehezina amin'ilay teny mitondra teny fikasana zay voalaza ao amin'ny obolana 20 ka ny tapany 1 manao hoe: izay olona mahatoko tokoa dia ho be fitahina. Koa apetrakintsika amin'Andriamanitra mandrakariva izany teny fikasana zany mba ho antsika mianakavy, mba hanatanterantsika izany fanomezana ny ampahafolony sy fanatitra izany. Ivavaka isika eo anatrehany izany. Andriamanitro, rainay tsara sy masina izany an-danitra, efa nampanantenanay ianao fanome fitahina manamby ampy Tompo, ka dia tanterao aminay izany fitahina zay fanomanina ho anay tsirairay avy izany. Zanakao zay nomeno fitahina ary tovy aminay mandrakarivo zany fitahina zay nefa nampanantenainao anay izany. Saotra Tompo fatononina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fantanterantsika izany fanatitra sy ampahafolony izany dia andre feon-java-maneno isika.
fanolorantsika ny fanatitra izany dia ataontsika ny raha 700. Amen. Miarabantsika tsirairay avy indray raika izy nahatratra izao fotoana mamy ianotsika ny tenin'Andriamanitra izao. Kopakopa tanana ho an'ny ankizy rehetra tsy akanavaka izay manaraka izao fandarana izao. Mino araka izy fa vonona avokoa ianareo rehetra ka andeha rahantsika miredona ilay hira manao hoe ora mamy. Mialohan'ny andrenesantsika ny afatra androany ndraiky izy dia andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika isika fa hivavaka. Andriamanitra rainay tsara misaotra anao izahay noho ny fotoana mamy izay nomenao anay ahafahanay miaino ny teninao. Hampangino Tompo ny feo hafa rehetra fa aoka ny feonao irery ihany no renesina eto. Amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Ny tantarantsika androany ndraiky izy dia nampitondraina ny lohateny hoe ilay fifindrana toerana tampoka. Ilay fifindrana toerana tampoka. Nisy renim-pianakaviana anankiray raika izy nananjanaka 3 miravavy. Tena tsara tarehy sady lava volo izy 3 vavy reto. Fa ny zokiny indrindra dia inanahy. Izay vao 10 taona monja izy kanefa tena niavaka ny volony satria sady matevina no tsara no malama. Finaritra mihitsy raika izy ny renin'izy ireo mibango sy mikarakara ny volony. Ary isan'andro dia manafatrafatra foana ny reniny mba tsy ho tapatapahana ny volo fa sao dia simba. Dia samy mitandrina ny volony teny raika izy 3 miravavy. Nandeha hatrany anefa ny fotoana feno 14 taona izao inanahy. Mahafinaritra ery nijery azy amin'ny 100 volony. Maro ary no mitsiriritra mba te-hanana volo tahaka ny azy. Indray andro ary dia niteny tamin'izy 3 ny reniny fa tsy maintsy andeha no fianarana any ampitan-dranomasina. Ka afaka 5 taona izy vao miverina. Ineny be zany raika izy no tsy maintsy hitaizan'izy 3 miravavy satria efa maty ny rainy. Rehefa vao homana raika izy ny zavatra rehetra dia lasa neny. Rehefa lasa kelikely nefa ineny dia nisy olona pana mbola be anankiray nilaza taminanahy fa tiano ny volony ka raha manaiky izy dia ho vidiany vola be. Tsy vitan'izany ihany raika izy fa mbola nampililay ramatoa hoe
sady ny olon-dehibe angeny tsara raha lava volo e, fa tsy ny ankizy toanao zao. Lasa antitra kely ianao amin'izao. Jereo angeny ankizy manodidina nareo raha mba misy lava volo zany e. Taitra rankizy nanarana andre izany, sady nieritreritra izy hoe tena marina tokoa izany a. De lasa izy niazakazaka nakany amin'ny nenibe. Nenibe a, andao momba ho tapahana ny voloko e. Afaka 5 taona angeny iny vao miverina e. Mbola maniry indray io a mandra-piveriny. Andao moa e, amin'izay koa ange isika manana vola be afaka mividy izay rehetra ilaitsika e. Vola be nge zany ry nenibe e, hoy nanana ndresy lahatra. Sady jereo nge za e, antitra kely tsy mba mitovy amin'ny ankizy namako rehetra. Indrisy rakizy fa na de nandresy lahatra fantatra zay nenibe sy reto zandrony rovavy, de tsy niova tamin'ny fanapahan-keviny mihitsy a hinana. Naninona izany zao rakizy ny volony nana? Tapaka. Na laelery rakizy ny olona rehetra, fa hinana kosa faly. Satria sady nahazo vola be izy a, no nahazo finday tsara tare a tany amin'ilay ramatoa. Tsy napoiziny anefa ny zavatra nitranga. Ka ineny rehefa tonga tany ampitan-dranomasina tany a, de nitady ny fomba rehetra mba hanafarana n'izy telo mirahavavy a hiaraka hipetraka amin'ny any ampitan-dranomasina ary tsy hiverina intsony a eto Madagasikara. De nisy akano fitaizana zazavavy rakizy tany ampitan-dranomasina tany nifanaraka tamin'iny, fa apetraka an'izy telo mirahavavy a mandra-pavita ny fianarana. Fa leriny reny ny antso azy tamin'ity indray andro ity, fa maniry ny ahita azy ony a ny tompon'ilay akano fitaizana zazavavy. Amin'ny alalan'irony teknôlôjia avolenta izay atsotsika hoe Skype irony a no ny fampiresahan'izy ireo a tamin'izay fotoan'izay. Inona ho ianareo rakizy no niseho rehefa nipoitra ny sary? Nilaza ny tompon'ilay akany a fa tsy afaka mandray anana izy ireo, satria araky ny fepetra izay misy ao amin'ilay akany de tsy mahazo manapa-bolo a ny zavavavy rehetra. Tavela rakizy nana. Nampalahelo e, nanenina mafy izy a kanefa tsy nisy zavatra azo atao intsony. Izy mirahavavy zandrony kosa niaraka amin'eny a any ampitan-dranomasina. Ajanontsika hatreo rakizy ny amin'iny tantara iny a fa andeha hisintona lesona isika. Tandremo rakizy fa maro ny fitaoma nataon'ny Satana mba andrebirebena atsika ka hanimba atsika ny tenatsika. Inona reny hoe verinareo fa mety hanimba ny tenatsika ka hampalahelo an' Jesosy rehefa ho avy izy e? Zay mihitsy. Ao anatin'izany koa ny fisotroana toaka, ny fifohana sigara, ny ditra, ny fahazaran-dratsy a maro samihafa. Fa nirian'i Jesosy anefa rehefa ho avy izy a de nahitatsika ho tsara indrindra tahaka n'ilay tamin'ny voalohany. Andehana ho jerevantsika ao amin'ny Baiboly e, ao amin'ny Genesis toko voalohany a ny 9:30. Genesis toko voalohany a ny 9:30. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary ino tsara indrindra izany. Rakizy malala, efa manamboatra fitoerana ho antsika ane Jesosy e, efa ho avy izy a ary tsy ho ela intsony. Ho tampoka ny fifindrana toerana ka samy ary miomana e, ho tahina ane ny ankizy rehetra. Amen. Andeha rakizy a, mbola hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara o, misaotra anao izahay noho ny amin'ny hafatra izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Fa niry anay tokoa Tompo dia mba ho tsara indrindra izahay a rehefa ho avy tsy ho ela eny amin'ny rano lanitra ianao, ka anisany araka hipetraka aminao a any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy zoko ny vavaka. Amen. Mialohan'ny dirantsika eo amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra dia andeha ianontsika ny antoko-pihira feon'ny trompetra farany avy eo amin'ny fiangonana distrika Pangabelavy. Sifenu atzarana, sitzakau
miarabantsika manaraka n'izao fandaharana izao amin'ity anio ity dia hiatrika loha hevitra anankiray isika zay mahakasika ny fiainantsika zanak'olombelona. Mariana ary avana malala fa niditra antsehatra teto amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona Andriamanitra, saingy anankitelo lehibe no tena niavaka tamindreny. Ny vanim-potoana ny famoronana zay nidinan'Andriamanitra teto amin'ity tany ity namorona an'izao rehetra izao. Ny faharoa dia ny nahatongavan'Andriamanitra ho tonga nofo mba hanana nofo sy raha azahoany mitondra ny saziny zanak'olombelona. Ary ny fahatelo dia ny fahatongavany indray mba hamarana ny tantarany tany sy hanomboka ny fiainana mandrakizay. Ny am'izay indrindra ry havana malala dia manana ny ambarany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1 ary eo amin'ny 7 indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra hita azy. Zavatra zay tsy maintsy ho tonga, toe-javatra zay tsy maintsy hitranga, indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra hita azy. Ny fanontaniana lehibe de ny hoe rahoviana izany, kanefa ny lehibe kokoa noho izany de ny hoe inona ny tokony ataoko ary inona ny tokony ataonao. Jesosy Kristy dia namaly izany fanontaniana izany ao amin'ny filazantsara araky Lioka 7:70 ary manampy antsika ny amin'izany valim-panontaniana izany. Nanao fanoharana tokoa mantsy ny Tompo. Lioka 7:70 ary ny 9:12. De hoy izy, nisy andrinda anankiray nandeha nakany tany lavitra mba handeha handray fahefananjaka de hiverina. Niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsafolo ka nanao taminy hoe mandratoa mandra-piavoko. Fa ny vahoaka ny nankahala azy dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe tsy manaiky anjakany iny lehilahy iny izahay. Ary noho ny tafaverina izy rehefa nandray fahefananjaka dia nasainy nantsona ankeo aminy zany mpanompo nomeny ny vola izany mba hitany zay azony tamin'ny fandratona. De tonga ny voalohany ka nanao hoe, tompoko, ny farantsanao iray de nazahoana tombo ny farantsafolo. Ary hoy izy taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara, satria natoky tamin'ny kely indrindra ianao de manapata nanafolo. De tonga ny anankiray ka nanao hoe, tompoko, ny farantsanao iray efa tonga farantsa 5. Ary koa izy tamin'io, manapata nana 5 koa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe, tompoko, indriny farantsanao, zay no tehiriziko voafono amin'ny mosara. Ry havana malala,
hitantsika eto amin'ity andininy ity fa raha ho avy ny fanjakan'Andriamanitra dia hanadina ny tompo. Mariana nefa fa tsy ny fananany no hanadina ny tompo azy, satria azadino fa an'Andriamanitra ihany reo. Zany indrindra ny voalaza ao amin'ny Salamo 4:20 manao hoe an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Eo amin'ny andininy voalohany ny mpanao salamo de mampatsiahy antsika fa an Jehova avokoa izany. Noho izany tsy anadina anireo olombelona ireo ny amin'ny fananany Andriamanitra, fa ny anadinan'Andriamanitra n'izy ireo de ny fomba ny tantanany izany fananana izany. Ao amin'ny filazantsara araky Lioka 7:20 ary ny andininy voalohany mandra-pahatonga amin'ny andininy 10 de mampianatra antsika ny amin'izany fomba tokony tantanana ny fananana izany. Amin'ny andininy voalohany tokoa mantsy Jesosy niditra ka nandeha namaky ny Jeriko, ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, zay lehibean'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria foy izy. Ity Zakaiosy ity dia lehilahy zay nanana ny maha izy azy satria lehibe izy, ary matoa lehibe zany dia nanana ny mampiavaka azy mihintsy ity Zakaiosy ity. Ankoatran'izany dia nanan-karena ihany koa izy, nanana ny fomba fitadiavany vola izy, nanana ny fomba fanatrarany ny tanjona izy amin'ny maha olona zay manandanja an'ity Zakaiosy ity, de azo heverina ho manana fomba matotra azahoana manatratra tanjona izy. Eto amin'ity andininy vakitsika ity anefa dia nanana tanjona hafa ankoatran'izany izy ndray andro, dia ny hitady ny ahita zay Jesosy. Anisan'ny tanjona anankiray zay ilaina ananan'ny olombelona izany, tanjona izay mankeo amin'ny Kristy, tanjona izay mampanakaiky an'i Kristy, tanjona feno fahendrena, tanjona tsara. Mifanohatra amin'izany mantsy ry havana ny tanjona zay mampanalavitra amin'i Kristy. Fa eto kosa i Zakaiosy dia nanana tanjona ny eo anilan'i Kristy, hanakaiky an'i Kristy, ahita an'i Kristy. Amin'ny andininy 4 de niazakazaka ny aloha izy ka nianika aviavy izany Jesosy, fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Andininy 5 ary rehefa tonga teo Jesosy de nendrandraka nanao taminy hoe, Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. De nidina faingana izy ka napetrano azy sady faly. Ry havana malala, nandray an'i Kristy tao an-trano Zakaiosy. Kristy miditra ao an-trano, Kristy miaona amin'ny Zakaiosy. Ary rehefa tanteraka izany de zao ny voalaza amin'ny andininy 7, ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha ny an-trano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe, indro tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko analaiko tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny zany.
vokatry ny fidirany Kristy tao an-trano, vokatry ny fiaonana tamin'i Kristy, dia nanova ny faharesen-dahatra tao anatin'ny Zakaiosy, nanova ny lahara-pahamehany, nanova ny fandahara-potoanany, nanova ny fampiasam-bola, nanova ny fampiasana ny fotoanany, nanova ny fampiasany ny fitiava. Fitantanam-pananana isika zay mahakasika ny fotoana, zay mahakasika ny fahafahana, zay mahakasika ny fitiavana, zay mahakasika ny maha-olona manontolo, dia azontsika ataony manambara fa ity fitantanana ny fananany Zakaiosy ity na malala, nanana ny fomba fitantanany fiainany Zakaiosy, nanana ny lahara-pahamehany izy, nanana ny fomba fiasany izy, kanefa rehefa niaona tamin'i Kristy, Kristy niditra tao amin'ny fiainany, de niova ny fitantanany fananany, niova ny fitantanany fiainany, fiovana ateraky ny fiaonana amin'i Kristy. Ary zay indrindra ny lohatenitsika am'izao anio izao, ny fiaonana amin'i Kristy manova zavatra. Vaovao mahafaly no ambarako aminao am'izao maraina mandroso atoandro izao, manova zavatra ny fiaonana amin'i Kristy, manova zavatra ny fifanenana amin'i Kristy. Eny marina izany amin'ny lafiny rehetra maha-olombelona. Na iza ny fanena tamin'i Jesosy Kristy ry havana, dia nandray izany fitahiana izany. Ary amin'ity anio ty ihany koa, dia azonao atao mandray izany tombontsoa izany. Moa ve mba misy toe-javatra zay tianao iova ao amin'ny fiainanao? Moa ve misy toe-javatra zay tianao iova ao amin'ny tokantranonao? Moa ve misy toe-javatra tianao iova eo amin'ny fiainanao manokana? Ity misy lalana torony ny tenin'Andriamanitra, ny fiaonana amin'i Kristy, ny fifandraisana amin'i Kristy. Io lay manova zavatra. Azonao tanterahina izany amin'ity anio ity. Azonao ataony mandray fanapahan-kevitra am'izao anio izao. Marihana ry havana malala fa ilay teniny ty lehilahy atao hoe Zakaiosy ity, zay nilaza nanao hoe ny atsasaky ny fananako de omeko an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny zany. Zany hoe ireo azony tamin'ny fomba tsy ara-dalàna dia honerany. Dikan'izany, raha esoriny eo aminy ireo zavatr'olona zay nalainy tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, de tsy misy afa-tsy ny fananana azony tamin'ny fomba ara-dalàna sisa. Ny fitantanam-piainana sitrak'Andriamanitra de ny fitantanam-piainana manolotra zay ara-dalàna sy ny marina ary niaraky ny tokony ho izy. Akoatran'izany ry havana malala, talohan'ny fiaonana tamin'i Kristy dia nitantana ny fiainany arak'izay noheveriny Zakaiosy. Mety naomby angamba, mety efa nisedraina ny fomba ary nahita-pahombiazana, saingy rehefa niaona tamin'i Kristy kosa izy, niova ny fitantanam-piainana, lasa fitantanana araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy araka ny sitrapon'ny Zakaiosy. Fiovana lehibe no nateraky ny fiaonana tamin'i Kristy. Ratsorina ho avy indray ny tompo ary tsy ho ela intsony
ny fanontaniana napetrakintsika dia ny hoe inona ny tokony ataoko ary inona ny tokony ataonao. Azo ambara ihany koa manao hoe karazam-pitantanana manao ahoana no hitantanako ny fiainako, moa ve araky ny sitrapoko sa araky ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrak'Andriamanitra androany raha andray fanapahan-kevitra isika ka hitantana ny fiainantsika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha izany mantsy ny tanteraka dia ho tanteraka amintsika tokoa arak'izay voalaza eo amin'ny Salamo 4:30 ary manomboka eo amin'ny 4 sy ny manaraka. Mitady an' Jehova aho dia mamaly ahy izy ka manafakay amin'ny tahotra rehetra. Avelao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba fitantananao ny fanananao. Ataovy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fitantananao ny fiainanao, ary amin'izay fotoana izay dia hanafaka anao amin'ny tahotra ao rehetra izy. Zao koa ny voalaza: andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra zay olona mialika aminy. Matahorany Jehova ianareo olony masina, fa tsy hanan-java-mahory zay matahotra ny Jehova. Avy anaka miaino ahy, na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro ahitanany soa, arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Riavana malala manamafy ny tenin'Andriamanitra ny mba hitantanantsika ny tenantsika sy ny fiainantsika manontolo hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay eo amin'ny 7:70 maro ny fahorian'ny marina, nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Ny faniriko eto mpamaranana dia mba ho tanteraka amintsika rehetra zay manaraka nyity fandarana ity koa ane izany, amin'izao loha hevitra momba ny fitantanam-piainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izao, ka na dia maro ny fahoriana zay mitranga amin'ny taranak'olombelona ankehitriny, na dia maro ny fahoriana mianjady amin'ity nosin-drazantsika ity, rehefa tantanina araky ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainana, dia manafaka amin'izany rehetra izany Jehova. Ho tanteraka amintsika menakavy izany. Amen. Ivavaka isika. Misotranao zay Andriamanitro, fanomenao ity andro ity zay nianaranay ny fomba hitantanana ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao. Enganeka mindra fo aminay ny amin'ny andro ny tsy fahalalana ianao, ka mety ny tantananay ny fanananay sy ny fiainanay ray manontolo arak'izay sitraky ny fonay ihany. Andriamanitra mamela heloka ianao, ka minia tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana, fa androany kosa Tompo, indro izahay manapa-kevitra hitantana ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao. Koa ny fahasoavan'i Kristy dia ambomba ny ity nosin-drazana ity, ary ny fiarovana sy ny fitahian'Andriamanitra dia ho aminay taranak'olombelona, hiaro anay amin'ny ratsy ary hanafaka anay amin'ny fahoriana. Izao fotoana izao dia ataontsika ny hira fa 4:900, hira fa 4:900. Itadianao Jehova Tompo, ipetrake aninanao, raovinare ahitanao toko, ialuka lukeo antratranao, Tompo ofidy uzanaka
toko itadiana Jehova tsy miolona raha tsy eo anilana rahavitra anao ny zanaka tantanoray matsiany sasamady mifokanjaka ry tompo avika manampy tompo ofidio zanaka madirika leo anao nifo raisoma oanao dory toko itadianao Jehova tsy miolona raha tsy eo anilana ry tompo mamonjy ny fanahy mba mitary ny zanakao ka atanjao ho tena lehilahy hovonona iradioanao tompo ofidio zanakao raisore na tsy mendrika deo anao nifo raisoma oanao dory toko itadianao Jehova tsy miolona raha tsy eo anilana Tonga la facciaco, i data sineni, fa